nilaza zareo fa manan-kery nanomboka ny 16 septambra 2025 omaly zany ilay lalàna. Ho an'izay tsy mahalala de ny Divy Loteria de programam-panjakana hanampiana an'ireo olona zay te hifindra monina ty États-Unis zany hanomezany zareo taratasy fahazon-dalana ho an'ny olona zay te hifindra monina aty États-Unis. Raha ohatra ianao ka liana amin'ny resaka Divy Loteria ka te handray anjara amin'io Divy Loteria io hoe hifindra monina aty États-Unis de arao hatramin'ny farany ity vidéo ty satria mety hanova ny décision anao ny lalàna vaovao zay nanonsen'zareo omaly 16 septambra 2025 de ndahoary. Betsaka ny fanovana nataon'zareo zany tao anatin'io lalàna vaovao io zany fa anankiroa ihany ngamba no resahako amintsika androany izay manan-danja amin'ny fandraisantsika fanapahan-kevitra ny hoe handray anjara sa tsia amin'ilay resaka Divy Loteria. De voalohany tiako tenenina hoe nilaza zareo fa manan-kery nanomboka ny 16 septambra 2025 omaly zany ilay lalàna. Nilaza koa zareo fa 30 andro tao aorianan'io 16 septambra 2025 io de hoezahan'zareo ho implémentena zany ao amin'ny site web an'zareo, tranonkalan'zareo ny lôjistikany rehetrarehetra, ny fanovana rehetrarehetra zany de mety mbola misy vaovao manaraka fa hoezahako ampitaina amintsika eto ihany izay rehefa tonga ny fotoana. De ilay fanovana tena tiako lazaina amintsika mpanaraka amin'ny pejy zany amin'ny resaka Divy Loteria de hatrizay efa taonany maro zay de ny fandraisana anjara amin'ny Divy Loteria tiako tenenina aloha zany hoe ny fandraisana anjara ihany no mahimaimpona amin'ity resaka Divy Loteria ity, zany hoe ilay fanatsofohana ny mombamombanao rehetrarehetra ao amin'ny tranonkalan'ny fanjakana Amerikana zany dia mahimaimpona. Zany hoe rehefa mandefa an'ilay hoe submit zany ianao de efa zay ny fandraisanao anjara. Fa rehefa voasarika ny anaranao de mandoa ny fee rehetrarehetra izay hanomezana anao an-taratasy rehetrarehetra azonao mifindra monina zany ianao. Fa amin'ity indray mitoraka ity tam'ilay fanovana de nilaza zareo fa misy vola aloha amin'izay zany amin'ny fandraisana anjara. Mbola averiko foana hoe taloha hatrizay ny fandraisana anjara dia tsy mandoa vola. Ohatrinona ary ilay fandraisana anjara? $1 no mila alohan'ny olona mandray anjara raha hoe raha mandray anjara zany za mandray anjara ny vadiko satria zay legal zay de samy mandoa $1 avy izahay. De zany hoe mila manana eo eo amin'ny 4,000 mahery kely eo zany ianao satria zay zao ny valeur'ny dollara anankiray de mbola tsy fantatra raha hoe asian'zareo an'izay processing fee zay satria rehefa mandoa vola amin'ny fanjakana Amerikana aty de misy an'izay ohatran'ny hoe processing fee kely zay ankoatran'ilay hoe fee zany de mety hoe any ho any amin'ny 5,000 any zany no mila alohanao raha te handray anjara ianao. Fanovana faharoa izay ataon'zareo maneraka ny visa rehetrarehetra aty États-Unis de tsy maintsy manana an'ilay antsoina hoe electronic payment zany ianao raha ohatra ka hoe te handray anjara satria tsy izy intsony le mandoa vola cash lera vola sy ny sisa zany de mila manana ohatra hoe visa ianao na mastercard mba ahafahanao mandoa an'izay vola zay. De ireo no fanovana izay nolazain'zareo zany fa ho ampitaiko amintsika eto foana ny vaovao izay mety hisiovana satria mbola mi-implémenter ny lôjistikany rehetra zareo ao anatin'ny 30 andro. De zavatra anankiray koa hoe mety tonga de hiatra amin'ilay Divy Loteria 2027 ve ilay izy satria ny tian'zareo ao anatin'ny 30 andro de ho implémenten'zareo. Fantatritsika tsara fa
ao anatin'ny 30 andro zany mbola rianan'ny fisokafan'ny application-ny devis loterie 2027 de ho hitantsika eo fa de zay aloha ny androany raha ohatra ianao ka liana amin'ny fifindrammonina aty Etazonia amin'ny alalan'ny karazana visa zay mi-existe aty Etazonia na koa hoe liana amin'ny fianarana aty Etazonia de arao ny pejy. De ny pejy koa nefany araky ny lazaiko eto foana hoe manome tips na fikafika kely mba ahafahanao manatsara na mianatra ny teny anglisy fa de zay ary fa de amin'ny manaraka ary de mazotoa.